atsika rehetra izay tonga manome voninahitra amin'ity ady hevitra débat public izay mifantoka amin'ilay lohahevitra izay voalaza ny monsieur le directeur général nama teo. Tsy adina ihany koa ny manome fisaorana manokana ny nama izay nanaiky ny anaovana an'izao ady hevitra izao aty amin'ity sekoly mpanjakana ambony ity. Anisan'ny safidianana manokana ny nama moa dia ny antony mamoana ireo hoavin'ny firenena mitondra n'ity firenentsika eto Madagasikara ity. Araka ny voalaza teo dia ady hevitra natao androany. Ny antony ny transparency internationale rehefa mifidy tematika dia mijery hoe inona moa ny tematika izay mampisy ady hevitra eto amin'ny firenena. Anisan'izany ny za tsy te hoe tsy fisina fa misy miteny fa tokony hisy ny fandararana amin'ny fampiasana ny volam-bahoaka. Ny foto-kevitra tokoa ny antony anaovanay an'ity ady hevitra ty dia mba ahafahan'ny ireo sokajin'olona izay voantso androany hoan'ny androany maneho ny heviny ny fomba anatsaratsika mba hisy ny fandararana amin'ny fampiasana ny volam-bahoaka. Eo ihany koa ny mikasika n'ireo karama ny mpiasa-panjakana ambony voatindry ary ihany koa ho an'ireo olom-boafidy. Eo amin'ny karama mety hitanareo ihany misy ny mahakasika ny ireo avantage azon'ireo olom-boafidy izay tsy hidirako lala loatra satria efa mipetapelona izy fa any amin'ny ady hevitra atsika afaka mamoaka ihany zay ireo données izay données kely izay azonay teo anivon'ny Sénat sy teo anivon'ny ministère de fonction publique izay isorako manokana ihany koa miaraka aminay amin'ity initiative raisy ny transparency internationale ity. Izay tompony hoe fa dia maneho ny fisaorana sahady izay amin'ny fahavitany ty ady hevitra atsika ty amin'ny antsaka sy ny misoratra. Transparence du régime de rémunération des agents de l'État. Satria misy ny sasany mampifangaro azy amin'ny resaka atao hoe solde. Satria ny rémunération des agents de l'État dia ensemble, VDB izy io, ensemble des allocations auxquelles peuvent prétendre les agents de l'État, à l'exception de celles ressortissant aux avantages familiaux qui font l'objet d'un régime distinct régi par les dispositions spéciales. Raha ohatra ka resaka fotsiny mikasika ny hoe grille indiciaire dia misy chiffre hentsika hoe 600 milliards d'ariary no tadiavina amin'izany raha ohatra ka atao io grille indiciaire unique io e. Fantatsika rehetra fa io resaka fampitoviana ny mbara-karama io anisan'ny zavatra mitaky ady hevitra lehibe satria tsy ady hevitra ara-tsosialy ihany satria raha heverina hoe ara-tsosialy ifanongonana miaraka amin'ny syndicat fa mieritreritra ary tena zay mihitsy no izy fa ady hevitra tena misokatra na olona mahay ny lafiny ara-toekarena na ny olona mahay ny lafiny ara-tsosialy ny resaka sociologie mahakasika ny fiarahamonina dia tokony ho antsoina daholy satria tsy ho vitan'ny resaka syndicat sy ny ministère de fonction publique sy ny ministère de finance any ny évolution salaire io le tenitsika teo hoe le fanomezana isan-taona an'ilay 10%, 12%, 7,5%, 7% isan-taona io. Satria voalaza ny décret 2005-507 izay noraisina tamin'ny 2 août 2005 izy tia izay milaza razana antsipriany antsoina hoe de disponibilité io misy any amin'ny 7 page 8 page any ty décret mahakasika le mise à disposition mahakasika le hoe position réglementaire des fonctionnaires la resaka disponibilité work card mise à disposition pour emploi de détachement zay ngamba no azombara amin'ilay intervention voalohany zao directeur ianareo tokony andraikitra ty ambony
la izy ny fanontaniana rehefa avy eo a, la izy ny ady-hevitra rehefa avy eo a, mankasitraka tompolahy misaotra hevitra horesahana androany dia misy hoe olom-pirenena, misy hoe maha-olom-pirenena, misy koa hoe andraikitra ao anatiny io zo-pirenena io be da be ny karazana zo mamaritra azy mitambatra ao anatin'le hoe zo maha-olom-pirenena, zo maha-olona, zo politika fantatritsika rehetra zany tsy valam-parana. Ny maha-olom-pirenena indray maro ny tsy mahalala raha mitaniana hoe inona ny tena maha-olom-pirenena anao raha miferitreretanao azy. Voalohany andraikitry ny olom-pirenena ny mangataka tatitra, izany hoe manery ny mpitondra anao tamberina andraikitra. Andraikitra zany satria ny olom-pirenena mandoha vola ozy isika teo dia normal tokony ho saro-piaro amin'ny volana aloha ny olom-pirenena dia mangataka tatitra. Ohatrinona ny volaniditra avy aiza sy avy aiza avy ireo, ohatrinona ny lany natao inona sy natao inona avy ireo. Fa ny zava-misy ny akamaroan'ny mpitondra dia manao be marenina rehefa misy ny fangatahana tamberina andraikitra, indrindra ny eto amintsika aloha ny hita ankehitriny. Dia tsy mijanona eo amin'izay hoe izay fa nangataka tatitra izay fa tsisy ny eny dia mipetraka, fa mila takiana io tamberina andraikitra io. Raha ohatra ka ilaina dia mivondrona mirahina ny olom-pirenena, mitady sehatra, mikaroka ny fomba rehetra mihitsy zany ahazona ny io tamberina andraikitra io, fa tsy hisy mihitsy ny mangarahara rehefa tsisy ny tamberina andraikitra. Izay aloha zavatra azo antoka. Dia tsy mijanona eo amin'izay hoe izay fa nangataka tatitra izay fa tsisy ny eny dia mipetraka, fa mila takiana io tamberina andraikitra io. Raha ohatra ka ilaina dia mivondrona mirahina ny olom-pirenena, mitady sehatra, mikaroka ny fomba rehetra mihitsy zany ahazona ny io tamberina andraikitra io, fa tsy hisy mihitsy ny mangarahara rehefa tsisy ny tamberina andraikitra. Izay aloha zavatra azo antoka. Saotra antsika rehetra tompoko naharitra ny aina manaraka. Professeur Andrea Solardonna Serge, mampianatra amin'ny université any France, mampianatra amin'ny université eto, mampanao formation koa tamin'ny anah, mampianatra tamin'ny anah. Amin'ny monsieur le directeur, ny teny anao teo mikasika ny fonctionnaire fantôme. Aiza ho aiza io ny résolution ny hoe famahana ny réalité ny zava-misy amin'izy io. Inona ny position, inona ny andraikitra andraisinareo, position andraisinareo mikasika ny 194 milliards d'ariary nalefany amin'ny fokotany province Majunga. Nisy fivoriana anankiray, nisy journaliste fito amby folo avy any ivelany niaraka taminay tao. Fa nagaga naninona tsy taonareo amin'ny transparency tsy invité misy sa zavatra mitokana zay tsy azo. Dia fanontaniana petraka zany dia hoe inona ny intervention nataonareo, aiza ho aiza ny positionareo mikasika ny bois de rose misy Robinson Rilon, mpampianatra ato amin'ny ENAM, formateur ato amin'ny ENAM, ary chargé d'enseignement université d'Antananarivo, département droit. Ahoana ny position anareo amin'ny tsika amin'ny fonction publique mikasika an'ilay nouveau système d'évaluation izay verina fa karazana tokony mesure d'accompagnement miaraka amin'ilay GPEC. Satria raha le GPEC amin'izao ny jerena dia mbola tsy ampy, tsy fena, mandringa le izy. Ankoatran'izay mandeha koa ny feo amin'izao fotoana izao eo amin'ny lafin'ny fitantanana ny ara-panjakany asa-panjakana ihany hoe manao aiza hoe zao tompoko mikasika an'ilay fonction publique territoriale. Ny zavatra antaniko aminareo transparence international dia hoe inona ny anjara-andraikitsinareo amin'ny fanantsarana izay fitantanana le gouvernance locale financière. Makasika tompoko. Auditeur amin'ny gestion publique, conseiller principal d'éducation ny Diambo. Rahantsika malala fa mbola tsy effective ny resaka redevabilité sy ny resaka devoir de citoyen na responsabilité ny citoyen. Inona ny sakana raha araka ny fahitanareo satria raha anankiroa samy hafa be reo zany
afaka nanatsoahana resaka hoe inona saka mahatonga antsika tsy afaka natanteraka izay zavatra iray ary indrindrindrindra koa inona ny vahaolana afaka omenareo manoloana izay zavatra iray. Tsara marina fa ny transparency internationale dia tsy atao anenjika fotsiny na manao fanakianana be vatany fa akoatra ny interpellation sy ny dénonciation dia manao activité de plaidoyer et d'éducation, de prévention et d'information koa zany zay. Dia tafiditra ao anatin'izay fanabeazana zay le méthodologie ataonay hoe mpiasany anarana public expenditure and tracking et assessment, zany hoe réconciliation comptable de l'utilisation des subventions de l'État entre les collectivités décentralisées sy ny gouvernement central. Farany fantanina avy amin'ny Bianco mahakasika ny redevabilité sy ny responsabilité citoyen. Ny fantanina hoe inona ny barrière fahitanareo anazy sy inona ny solution. Voalohany aloha itsika mahafantatra le cercle vicieux misy eto amin'ny tany sy fanjakana amin'ny resaka politique isaky ny 7 taona isaky ny 10 taona ny foana izy. Ny tena barrière aloha zany dia misy an'izay contexte socio politico économique zay tsy azo iarana. Zany hoe na manao ezaka ny fanjakana no ny antony ara-politika, antony ara-économique, ny antony ara-social, vindicte populaire etc etc dia miteraka barrière zay. Eo ihany koa nefa tsy ankilany ny resaka volonté politique. Zany hoe mety fanahiny ny fanjakana mety ho ny amin'izay resaka redevabilité zay ny tsy manao izy, tsy manao tapitra. Tsika samy malala ny zava-misy eto Madagasikara eo anivon'ny Assemblée nationale sy ny Sénat efa manao ihany zareo. Zany hoe efa misy ezaka ataon'ny fanjakana fa tsy ampy. Inona ny vahaolana? Ny vahaolana hoe tsy hoe vahaolana avy amin'ny transparency internationale fa izahay rehefa manao débat public ohatran'izao dia miteny ny olona. Raha bain'olona tsotra dia hoe tokony hisy ny éducation civique na éducation citoyenne à la base. Zany hoe tsy tokony aty amin'ny toeram-pianarana ambony ohatrany hoe aty amin'ny ENAM zay vao hiresaka promotion de la bonne gouvernance na zay vao hiresaka lutte contre la corruption na hoe zay vao hiresaka redevabilité sociale na zay vao hiresaka intégrité na zay vao hiresaka transparence sy ny sisa fa tokony mbola any amin'ny école primaire dia tokony fo resahana zay zavatra zay tafiditra ao anatin'ny éducation civique et éducation citoyenne indrindrandrindra moa ho an'ireo voatendry sy ny voafity.